Soatran'izay Jesosy indray tsika fa tonga tao anatin'ity fitaovavaka ity tsy haiko nareo fa zaho manokana rehefa mandeha ny herinandro dia ny andro tena tiandroko indrindra dia ny andro alahady satria ahafahantsika mpiray-fanantenana miaraka indray tsika no mpiray-fanantenana tsika miaraka mandrakizay miaraka amin'ray indray androany izay ny fanantenantsika indrindra dia tianentana nareo tia mpiandohana na tsika efa tonga eto androany na ho an'izay manaraka mivantana ihany koa hoe andao ararotona ny fotoanandroany andao ararotona foana satria tsy fantatritsika ny zavatra mety hitranga amin'ny herinandro nahazo antso misy rahavavy izay manam-pikasana ny ho tonga teto nefa ny nisy zavatra mbola ny famafao kely dia voasakana kely aloha izy dia zay vao anenjika indray tiako tenena hoe fahasoavana matoa efa tonga eto tsika raha fahasoavana ny nahatongavantsika eto andao ararotona ny androany andao ararotona androany hiderana ny tompo anakakaizana bebe kokoa azy indray fa indrindrindrindra ianotsika tenin'Andriamanitra satria ny tenin'Andriamanitra ny mampitombo atsika raha ohatra tsika ka tonga eto nefa tsy misokatra ny fotsika dia azo lazaina hoe very fotoana ihany fa andao tsika hiaraka amin'ny fotsika rehetra iray fo irasaina hideran'ny tompo fa andray avy aminy koa andao aritsika hiaraka hitsangana hivavaka anomboka an'izao fotoana izao vao aty am-piandohana dia efa aokontsika tena anana fo tena angetahetan'ny tompo anana fo vonona andray ny zavatra avy any amin'ny tompo indray raha eo misaotra anao indray izahay ny amin'ity androany ity misaotra ny amin'ny tombonandro misaotra noho ny amin'ny fahasoavanao misaotra noho ny amin'ity fotoana ity satria nananana faniriana ary izay rehetrareto no tonga teto raha tsy noho ny amin'ny fahasoavanao dia tsy misy na iray ary afaka tonga eto androany Jesosy dia manatenanao izay manokatra ny fonay tanteraka ho anao izay ary tario ny tsirairay avy tompo araka ny teninao Jesosy hoe raha misy rona telo mivory amin'ny anarako dia eo avoany eto ianao Jesosy androany ary manatenanao izay ninona Jesosy zavatra hoentinay any anatin'ny fonay tsirairay avy ihany ianao no mahafantatra ny ilainy tsirairay avy ary matoky izay tompo amin'ny fonay rehetra fa ianao indray ny hamangy ny isam-batan'olona hitondra fiainana hitondra fanafahana hitondra fiadanana ary mivavaka ihany koa izay tompo ny amin'ny teninao ny amin'ny fotoana rehetra mba samy ao ambany fitarianao avokoa sokafany amin'ny danadana ho anao sahady ny fonay tompo andraisanay ny fahasoavana avy any aminao satria izay ny tena fahasoavana indrindra raha eo dia ny fifandraisanay aminao ny fitombonay ao aminao dia mankasitraka raha eo mankasitraka anao indrindra izay satria Andriamanitra be fitiavana ianao misaotra Jesosy fa manana anao izay tena fahasoavana ny manana anao tsy tahakan'izao tontolo izao tsy tahakan'ny olona izay tsy mahafantatra anao izay fa manana tombony ary ny fanatrehanao fa ny masina ny tena tombony indrindra ho anay tongava Jesosy eo mamangia anay anao indray izao fotoana izao ary apetrakay eo ampelatananao amin'ny anaran'i Jesosy amen Alléluia dia mirary fitombavaka mahafinaritra ao antsika rehetra dia andao tsika hiaraka hifaly ao anatin'ny fiderana ho an'ny tompo ty hira fakasitrahana anankiray ty tsika hoe tompo ny faniriko androany dia nitsianao ilaza fakasitrahana ho anao amen no iraitsika zany hiry zany androany alleluia alleluia Misaotrana Nurozay numenawai Nifitaina zay tsy hitako akory Misaotrana Misaotrana Lasao amin'ny fiterako e Amin'ny
fideran sy fakasitra ny tanako no asandratro misaotranao tonga misaotranao misaotranao tonga misaotranao misaotra tompo nareo tehaka zany androany fakasitatsika amin'ny tompo amin'ny fotsika manontolo halleluia irao zany androany tompo tompony faniriko androany eto anatrehanao ilaza hoe misaotranao misaotranao loreo zay nomenao ay loreo zay nomenao ay ny fitahina zay tsy hitako akory misaotranao misaotranao am fideran sy fakasitana hitanako masandatro fa misaotranao tonga misaotranao misaotranao tonga misaotranao lasao ihany misaotranao misaotranao tonga misaotranao misaotranao saotranao tonga misaotranao am fiderana sy fakasitra ny tanako no asandratro misaotranao tonga misaotranao misaotranao lasao ihany misaotranao misaotranao tonga misaotranao misaotra tompo alleluia nao mala nolotra ny fakasitanao amin'ny tompo ihanytsika iraintsika ty hira anankiray ty hoe offrant au Seigneur reconnaissance son amour durera jamais alléluia raintsika miteny kasany hoe atolorony tompo ny fakasitana halleluia atoloriny tompo ny fakasitra mandraksa ny fitiavany fa tsara izy ilay avindry mandraksa ny fitiavany mira fitiavany eumeny fiainam-bavao izy mandraksa ny fitiavany mira 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 lasao hoe matoky foana izy mandraksay matoky foana mandraksay lehibeto mandraksay de mombatsiky izy mandraksay matoky foana izy mandraksay matoky foana izy mandraksay lehibeto mandraksay de mombatsiky izy mandraksay
reconnaissance. Alléluia. Alléluia. Offrons au Seigneur reconnaissance. Son amour durera jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons d'une main puissante, et des bras tendus. Son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour durera jamais. Chantons, oh, chantons, chantons, chantons. Alléluia. Tu es fidèle, Seigneur. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Chantons, chantons, alléluia. Chantons, chantons, Mandaksai, Mandaksai, Matukifonis, Mandaksai, Lebetu, Mandaksai, Demumbatsikis, Mandaksai, 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 Matukifonis, Mandaksai, Lebetu, Mandaksai, Demumbatsikis, Mandaksai, Mandaksai, Mandakizai, Alléluia, Mandaksai, Mandaksai, Mandakizai. Tumpomi sandraty anao, indeto izay ideranao, ny zava-drehetra isaotanao. Ny anaranao no ambony indrindra, lehibe no izao rehetra izao. Jeso, ny anaranao no ambony indrindra, lehibe no izao rehetra izao. Jeso, ny anaranao no ambony indrindra, lehibe no izao rehetra izao. Jeso, oh, Jeso asandratrianao. Alléluia, sandratrianao. Jeso asandratrianao. Sandratrianao. Alléluia. Otsika hira fifaliana ho azy androany. Dia raha ho izy androany, satria tsy hira no ataontsika raha lasa anabavy, fa fakasitrahana fanolorana fiderana ho antontsika.
mitsangato izy amin'ny fonao ray manontolo androany. Halleluja. Teranao izay ilay Andriamanitra e. Ilay tsy miova omaly sy ny ivary mandrakizay. Halleluja. Halleluja. Miteranao izay. Halleluja. Hoy ny Salamo 5 manao hoe Andriamanitra hozy izy no nisitonay avy ao anatin'ny lavaka fandringanana ary nisitonay ihany koa avy ao amin'ny fotaka mandrevo ka nametraka teo amin'ny vatolampy izy dia nametraka firambo avao eo am-bavako. Halleluja. Raha lasy anabavy manana anto tena kasitrahana ny tompo isika androany fa raha nijanona tanaty lavaka isika ary tsy vita ny lavaka fotsiny fa lavaka fandringanana hozy izy ny mpanao salamo. Lavaka fandringanana ary fotaka mandrevo izay tsy nafahantsika tsy vita ny herin'ny tenantsika niala tao anatin'izany fa ny tompo no nisarika atsika dia nametraka atsika teo ambonin'ny vatolampy hozy izy ary rehefa nametraka atsika tao amin'ny Kristy izy dia nametraka firambo avao teo am-bavantsika. Halleluja. Halleluja. Manana ny saorana ny tompo fe ianao. Halleluja. Fa izay namelany elokao rehetra zay manasitrana ny aretinao rehetra izay nitondra famonjena feno anao. Halleluja. Izay nambelany elokao izay nanasitrana ny aretinao rehetra izay mitondra famonjena feno anao. Halleluja. Misaorana Jehova. Halleluja. Perano tompo androany samy misy tompo enoy ny feon'ny fiangonanao izay mihira ao anao teranao makasika dia misaorany anao raha ny matsinao misa awa ani Jehova rifanaikyo ary aza misy atononao ny fitahina ary aza misy adinoina ny fitahirehetra izay namelany elokao rehetra zay manasitrana ny aretina rehetra izay mitondra famonjena feno anao. Halleluja. Izay namela
mihira fotsiny zany fandroatena hiderany tompiakoaka aminy isika androany ny fotoana toy izao ny fotoana toy izao natokana hiderananao hiderananao tompo famendrikana aminao no anandratana aminao no anandratanay ny masonay iaraka ilazizay fampanjakana fotoana toy izao tompo ny fotoana toy izao natokana hiderananao tompo famendrikana lasa hoe fatompy anao mpanjakanay fatompy anao mpanjakanay ro fakakana nataonao mafaly anay ifamonjena matonga anay anampitsaharanay fatompy anao mpanjakanay ro fakakana nataonao mafaly anay ifamonjena matonga anay anampitsaharanay rayo lasainay fatinay anao ulasainay ny fitiavanay anao rayo lasainay fatinay anao ny fitiavanay anao mandrakizay ny fitiavanay anao mandrakizay ny fitiavanay anao mandrakizay Alléluia. Anao ahoana ny fiainantsika? Raha tsy tonga teto amin'ny tany Jesosy. Mety hanao ahoana ny fiainantsika? Raha tsy novonjena ty. Azo eritreretina ve hoe mety manao ahoana ny fihavan'ny fiainantsika? Kisendrasendra ve ny fisintsika, Ny anatsika fahasalamana
ny anantsika ananantsika hery, ny ananantsika fianakaviana, ny ananantsika ny zavatra rehetra izay ananantsika ve. Aiza no mety ahitatsika fiadanana? Raha tsy teo ny Tompo. Azontsika an-tsaina hoe manao ahoana ny lanja ny fotoana toy izao, hoe eo anivontsika ilay mpanjaka ny mpanjaka, ilay tompo ny tompo, ilay nahary izao rehetra izao. Izy ny tompony hery rehetra, izy ny tompony fahefana rehetra. Azontsika an-tsaina ve ny fitiavany izy ianao? Taiza ny toerana nisy atsika? Ary taiza ny toerana nisy azy? Nefa nilaozany ny voninahiny, ny seza fiandrianany, satria tiany ary tianao ihany koa izy. Dia ny fomba manahoana no ahafahantsika hanambara ny fisaorana sy fanehoana fankasitrahana amin'io Andriamanitra lehibe izay nanangana antsika ho zanany ary nataony ho mpandova sy mpiray lova, ary nomeny atsika ny zavatra rehetra. Eny na dia izay tena nanana lanja indrindra aminy dia ny zanany natolony mba hanavotana izy ianao. Dia hitsitsy fiderana ve itsika? Andaitsika hampiasa ilay vava nomeny atsika mba hidera azy, mba hisaotra azy. Tsy vola, tsy harena, tsy zavatra, fa andaotsika hanokatra ny vavantsika raha manana vava itsika, hisaotra azy. Haleluya. Andaotsika hidera azy. Misy antirana anankiray ty hoe mendrika ny zanak'ondry. Amen. Everiko hoe araka izany tsisy ninona afaka azontsika na ny kely azy, fa ny zavatra rehetra dia efa nomeny herin'Andriamanitra ao antsika. Amen. Mbô tsika hiran'izany hoe mendrika ny zanak'ondry, dia ny ailany eo. Car il est glorieux, car il est beau.
l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône, à lui seul chantons nos louanges, à l'agneau sur le trône. Lui rischiamo digne l'agneau. L'agneau, Mirausavi digne l'agneau. digne l'agneau, Digne l'agneau. digne l'agneau, digne l'agneau, Car il est glorieux. car il est glorieux Et digne de louange. et digne de louange. À l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône, À lui seul. à lui seul Chantons nos louanges. chantons nos louanges. À l'agneau sur le À trône. l'agneau sur, Car il est glorieux. car il est glorieux et digne de louange. À l'agneau sur le trône, À lui seul. à lui seul Chantons nos louanges. chantons nos louanges. À l'agneau sur le trône, à l'agneau sur le trône. Halleluja. Irao azy androany. Irao Jesosy Kristy androany. Ilay nanolotra ny aino atsika. Lazao amin'ny vavanao fa mendrika izy. Lazao amin'ny vavanao fa tsara izy. Mendrika hoderaina izy amin'ny zavatra rehetra. Jesosy eo tsy toy izao tokoa izay tompo raha tsy teo ianao Jesosy. Tsy toy izao izay tompo. Raha tsy nafoy tenanao faty tamin'ny anso fijaliana ianao Jesosy. Androany izay dia miankohaka aminy. Miankohaka aminao tanteraka Jesosy. Alleluia, misy fanekenanao. Aty anaty laliny fonay tompo. Halleluja, ilay zanak'Andriamanitra. Halleluja. Iraintsika farany hoe car il est glorieux Et digne de louange, à l'agneau sur le trône, à lui seul. à lui seul chantons nos louanges. À l'agneau sur Não fala, car il est glorieux. car il est glorieux et digne de louange. À l'agneau sur le trône, à lui seul chantons nos louanges. À l'agneau sur le trône, à l'agneau sur le trône, à l'agneau sur le trône. Toți chitea ca mă fătă pământ. Aleluia. Amen. Mazotoerantsika androany. Tsara ny tompo e. Aleluia. Ny fiderana tsy miankina amin'ny hira akory fa ny fiderana dia ao anatin'ny fotsika. Amen.
fanajantsika ny tompo ao anatin'ny fotsika ary ny zavatra rehetra ataotsika tokony miainga avy ao anatin'ny fotsika raha tsy zany a dia tahaka mpandeha amin'ny fomba mpivavahana ihany isika ary ireo samy fanatrika isika ankehitriny dia izay mihitsy ny famporisihana izay lazain'ny tenin'Andriamanitra ao atsika satria be dia be ny olona milaza fa ny fanatitra dia resaka vola na resaka marobola fa ny fanatitra tsy resaka marobola fa resaka fo ary tsy mitsaratra mampatsiaro atsika an'izany foana ny tenin'Andriamanitra satria tsika miaina anatin'ny nofo dia indraindray mora manadino isika kanika mora tafalatsaka anatina fomba mpivavahana fa rehefa mijery azy a tamin'ny famorim-bola tany amin'ny fiangonana voalohany a dia voavoalohan'ny herinandro izy ireo dia efa nanokana tsy le prinsipa hoe manokana voalohan'ny herinandro ny zava-dehibe fa le fatakarana izy ireo anatin'ny fony mihitsy amen hoe tena nomen'Andriamanitra ny tahian'Andriamanitra dia misy fakasitrahako an'Andriamanitra miainga avy ao anatin'ny foko dia anokatra ao an'Andriamanitra anokana ao an'Andriamanitra azafady a na dia mbola voalohany aza ny herinandro lay toe-po zany zava-dehibe amen takian'Andriamanitra amintsika tsiraray avy azay ny ambaran'ny Paoly ihany koa toromarika izay lazain'ny Paoly any Timoty a ozy izy eo amin'ny andininy Timoty voalohany toko 9 dia ny andininy 17 dia ozy izy hoe anaro mmpanan-karena amin'izao fiainana ankehitriny izao mba tsy avinavina na atoky arena miovaova fa aoka izy atoky an'Andriamanitra amen fa izay manome atsika malalaka ny zavatra rehetra mba hifaliantsika mba hanao soa mba hanan-karena amin'ny asa tsara azoto hanome sy miantra ka dia iary io a mifandikana io amin'ny teny vahiny dia ozy izy hoe misy anangona arena miafina izy ireo trésor zany a ka dia hiaro fanorenana tsara ho an'ny tenany a amin'ny andro avy a mba hiazona ny tena fiainany ny reto mpanan-karena reto a fiheveran'izy ireo dia izao hoe ny fananany arena nohatrany hoe heveriny hoe priorité andraindray be dehibe amintsika ny solafaka ao anatin'izany ohatrany hoe ny fanomezantsika ny heverintsika fa priorité fa ny tena marina tsy le omentsika ny zava-dehibe fa ny fotsika amen dia izay mahatonga ny tenin'Andriamanitra milaza hoe raha ao anatin'ny fotsika izany a dia maninona ozy izy hiainga avy ao anatin'ny fotsika dia maninona hiary a trésor any an-danitra isika lay tena arena zany amen lay tena arena azay no mahatonga tena mamporisika mandraka arivo satria ny eto tany fandalovana ihany eto tany hitsaranatsika zay omen'Andriamanitra atsika fiteniten'Andriamanitra atsika dia ozy izy hoe mpitandrina fananana isika ninona omeny tompo atsika zany a dia nantsoana isika hitandrina an'izany araka ny tokony ho izy azay mahatonga tena tsy kivo mihitsy fa tena tia hanome ho an'ny tompo aho fakasitrahako azy amin'ny foko ray manontolo amen dia aoka nome an'izany ampifaliana ihany koa tsika tsy amin'ny alahelo na mifaneriterena fa zay manome ampifaliana no akasitrahan'Andriamanitra amen zay manome ampifaliana no akasitrahan'Andriamanitra no tsika atoky satria Andriamanitra ozy izy ny tenin'Andriamanitra ihany hoe izy ozy izy ny manome voan'ny mpamafy zany hoe ninona ananatsika dia Andriamanitra nanome atsika an'izany amen Andriamanitra nanome atsika an'izany ka andao tsika atoky dia hanome an'izany amin'ny fotsika manontolo minao fa misy amintsika efa nanokana an'izany dia andao hanome an'izany ampifaliantsika androany
dia anisan'ny tena taridalana ngeza be ho antsika ny tenin'Andriamanitra. Amen. Fa nilony tongontsika sy fanazavana ny lalantsika zany ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Raha vao tsy manana tenin'Andriamanitra, aza mihaino tenin'Andriamanitra nie, fa tonga dia ny fisainanao no mandeha, ny raisonnementanao no miteny. Fa rehefa mihaino tenin'Andriamanitra ianao dia ianao mieritreritra hoe aty ny lalana mety, ka taridalan'ny tenin'Andriamanitra makaty. Amen. Azay mahatonga amin'ny teny aminao hoe izy tondra lamikiny teny hoe ozy izy hoe iainspôtsika reveo mialohany anontsika ny tenin'Andriamanitra fa ozy izy raha lamiki hoe adiniko soanina fa zava-dehibe ny anokavantsika ny fotsika ho an'ny tenin'Andriamanitra. Amen. Dao anokatra ny fotsika ho an'ny tenin'ny tompo fa tsy afaka miaintsika raha tsy ho an'ny tenin'Andriamanitra. Misy spôty anankiray adiniko ilay izy fa mialatsiny raha atsika zava-dehibe foana moa ny afahantsika mahafantatra ny ina moa zany ny vaovao maneran-tany, satria tsika tsy fiangonana isolé akory na fiangonana mitokamonina fa fiangonana mivelatra maneran-tany isika. Dia misy an'ireo visite d'église famangina fiangonana maro sy conférence maro maneran-tany dia zava-dehibe ny afahantsika connecté amin'ireny zavatra ireny. Dia manasa antsika iainao an'izany sy hanaraka an'izany amin'izao fotoan'izao. Le mois de mai a une nouvelle fois été très encourageant. Le mois de mai a une nouvelle fois été très encourageant pour CityMI avec 29 événements organisés dans 16 pays. Ce mois-ci, 2 conférences bâtir ont eu lieu en Ouganda et au Gabon. Les pasteurs Stephen Gashengo et Peter Mackenzie ont passé 22 jours sur le terrain entre le Kenya et l'Ouganda, tenant 33 réunions dans 10 localités différentes. I want to thank God for this huge conference because we have learned that the authority of the church is on the apostles and the elders. And the church is in mess today because the apostles and the elders have lost authority. But now this conference calls us back to the foundation. And I'm glad that all the pastors, we are ready to get back to the foundation so that as we build the people, the church is built. En raison des émeutes et manifestations qui se poursuivent dans le quartier d'Umoja contre le gouvernement, les séminaires ont été organisés en ligne via Zoom, permettant aux réunions de se dérouler avec succès. Une conférence spontanée a également été organisée à Zimmerman dans la foulée. De l'autre côté du continent, le frère Gilbert Grant s'est rendu à Libreville, au Gabon, avant l'arrivée du pasteur Mickey Hardy, de son épouse Audrey, du frère Patrick et d'une équipe venue de France pour une série de réunions avec plusieurs groupes d'églises. Fait des grands combats avec le diable. Matin, midi et soir, on se lève et on combat contre les puissances des ténèbres. Dieu a renversé les puissances des ténèbres. Contre tous ceux qui mettent leur foi en Jésus, la victoire a déjà été gagnée sur la croix. Le pasteur Mickey a partagé lors de 5 réunions, dont un culte de Pentecôte, rassemblant environ 1600 personnes, avec 3 sessions de la conférence Bâtir, ainsi qu'un rassemblement d'église. De son côté, la sœur Audrey a tenu une réunion de femmes réunissant environ 700 sœurs. On doit se fortifier dans l'esprit. On doit chercher un évangile qui est pur. Puisqu'on veut se fortifier, on veut avoir l'évangile qui est pur et qui est vrai pour parler à nos cœurs. Grâce à 12 centres de visionnage, davantage de personnes ont également pu suivre la conférence Bâtir dans leur langue locale, en Haïti, au Togo, en Côte d'Ivoire, en République centrafricaine et en Guinée. Le mois de mai a aussi été marqué par 2 camps de famille en Afrique du Sud et un autre aux Pays-Bas. 5 visites d'église ont eu lieu à Madagascar avec le frère Joseph Lagarigue, à Rodrigue avec le pasteur Fabien Larubarbe, tandis que le pasteur Roland Laos poursuit son voyage en Europe avec des visites en Allemagne, en France
et en Norvège. De nouveaux témoignages sont également disponibles. The prosperity message that sounds very good to our ears and to the flesh is not helping people. We are robbing God's people. Ainsi que de nouveaux clips musicaux, dont Maître de l'Univers. N'hésitez pas à les découvrir. Également ce mois-ci, le livre Chrétien, tu es libre du pasteur Mickey Hardy a été traduit en moré, le premier d'une série de traductions prévues en langue locale. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il accomplit. Merci pour vos prières et votre soutien fidèle. C'est tout pour ce mois-ci. Restez connectés et n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. Un, deux. Alléluia, bonjour à tous. Alléluia, merhabatsika rehetra. Et bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent en ligne. Dia miarahaba andreo izay manaraka amin'ny fandinay koa. L'équipe de louange, on va chanter un chant d'abord. Excuse-moi. Seigneur, à quel autre irions-nous? Amen. Allez, on va chanter ça. Le fachou est désolé. Voilà. Seigneur, à quel autre irions-nous? Tompo ho any amin'iza tokoa moa izahay hiaraka anao an'izay izay isika. À quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru. Nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oui, Seigneur. Tu es le Christ, le Dieu vivant. Ianao tokoa ny Kristy, ilay Andriamanitra velona.
À qui irions-nous, Seigneur, si ce n'est qu'à toi? Ary ho any amin'iza moa izahay raha tsy ho any aminao tompo. Toi qui as les paroles de la vie éternelle. Ianao ilay manana teny fiainana Ta mandrakizay. parole, elle est esprit et vie. Ary ny teninao dia fanahy sy fiainana. Elle nous sonde, elle nous connaît. Mandinika anay sy mahafantatra Elle anay. est vivante. Ary velona. Elle nous parle, elle nous guérit. Miresaka aminay ary manasitrana Elle anay. restaure notre vie. Mamerina amin'loha ny fiainanay. Elle nous abreuve. Tena hoe manala etaetanay. Seigneur, nous avons besoin de ta parole. Tompo mila ny teninao izahay. Ta parole qui nous connaît, Teninao izay mahafantatra qui anay. nous conduit et qui nous dirige. Izay mitarika anay. Notre pain quotidien. Le sakafonay isan'andro. Merci Seigneur. Misaotra tompo. Merci Jésus. Misaotra Jesosy. Et nous avons cru. Nous avons cru. Et nous avons connu. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Que tu es le Christ. Que tu es le Christ, Que tu es le le Fils du Dieu Que tu es le Christ. Oui, tu es le Christ. vivant. Que tu es le Christ, Oui, tu es le le Christ. Fils du Alléluia. Dieu Merci Seigneur. vivant. Misaotra tompo. Alléluia. Merci. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un privilège. Iresakitsika androany ny atao hoe tombony. Ouais. Tombotsoa. Tombotsoa. Nous allons parler d'un privilège. Iresaka ny atao hoe tombotsoa. Un privilège que le Seigneur nous a donné, Tombony izay nomeny tompo atsika, tombotsoa izay nomeny tompo atsika. mais que malheureusement, Dia nefa ny mampalahelo beaucoup de chrétiens n'en profitent pas. dia maro ny kristiana tsy manararoatra an'izay. Nous sommes sauvés. Efa vovonjy isika, Nous sommes des enfants de Dieu. zanak'Andriamanitra isika, Nous avons la vie éternelle. manana fiainana mandrakizay isika. Mais le salut que le Seigneur nous a donné Fa ny famonjena izay nomeny tompo atsika renferme un privilège dia misy tombony que nous devons nous réjouir pendant que nous sommes sur la terre, izay tokony ifalitsika mandritra antsika ety ambonin'ny tany. mais que malheureusement très peu de chrétiens en profitent. Dia nefa ny tena mampalahelo dia tena vitsy ny kristiana manararoatra an'izany. Et on va parler de ce privilège ce matin. Dia hiresaka an'izay tombony izay antsika amin'ity maraina ity izay tombotsoa izay. C'est le suspens, hein? Tout le monde attend. Miandry daholo isika rehetra, On ne va pas jouer aux devinettes, tsy hanao akamatatra isika, mais nous allons prendre notre Bible. fandray ny baiboly isika isika. Dans l'évangile de Jean. Ao amin'ny filazantsarany Jaona, Dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, filazantsarany Jaona toko 20. et nous allons lire à partir du verset 30. Dia hovakitsika manomboka amin'ny anjiny 30. Jean chapitre 8, à partir du verset 30. Jaona toko 20 manomboka amin'ny anjiny 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Raha nanao izany teny izany Jesosy dia maro no nino azy. Dia hoy Jesosy tamin'ny Jiosy izay
raha maritra amin'ny tenika ianareo dia ho mpianatra tokoa ka ho fantatrareo ny marina ary ny marina hanafaka anareo tsy ho andevo. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Ary ireo dia namaly azy ka nanao hoe taranaka Abrahama izahay fa tsy mba handevon'olona hatr'izay izay ka koa nahoana no ataonao hoe ho afaka ianareo? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Jesosy namaly azy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izay rehetra manoto dia andevony ota fa ny andevo tsy mitoetra ao an-trano mandrakariva fa ny zanaka no mitoetra ao an-trano Et le mandrakariva. verset 36, or, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amin'ny anjin'ny fahaenina amby telopolo koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Vous savez, c'est très important pour nous, les enfants de Dieu, de connaître la vérité. Hitanareo any tena zava-dehibe ho antsika zanak'Andriamanitra no mahafantatra ny fahamarinana Il n'y a pas beaucoup de vérité. ary tsy misy fahamarinana maro Il n'y a qu'une seule vérité. fa fahamarinana tokana ihany. Et cette vérité est en Jésus. Dia izay fahamarinana izay dia ao amin'ny Parce que Jesosy Jésus est la vérité. satria Jesosy no fahamarinana. Amen. Amen. Lorsque nous connaissons la vérité, Rehefa mahafantatra ny marina isika il y a une lumière qui jaillit de nous. dia misy fahazavana mivoaka avy any amintsika. Nous voyons mieux, Me mahita isika, nous comprenons mieux, nous comprenons davantage. mahita kokoa isika ary mahatakatra bebe Nous kokoa. savons où aller et comment faire. Dia fantatsika hoe aiza ny tokony alehantsika ary inona ny tokony ho ataontsika. Et c'est pour cela que Jésus est venu Ary izay no nahatonga an' Jesosy hoe tonga pour nous apporter la vérité, mba hitondra fahamarinana ao antsika parce qu'il est la vérité. satria izy no fahamarinana. Si on ne connaît pas la vérité, quand on ne connaît pas la vérité, Ary raha tsy mahafantatra ny marina isika on peut faire beaucoup de choses, dia mety afaka manao zavatra be dehibe, des choses erronées, zavatra tsy izy tout en pensant que ce que l'on fait est bien. dia mieritreritra nefa isika hoe mety le zavatra ataontsika. Au lieu de contribuer dans la construction de l'Église, Ary raha tokony handray anjara amin'ny fananganana ny fiangonana isika, au lieu d'être une aide pour l'Église, raha tokony ho fanampiny ho an'ny fiangonana on devient une entrave. dia lasa tonga vesatra isika. Pendant qu'on pense qu'on fait bien, Dia nefa isika mieritreritra hoe manao zavatra on tsara, pense qu'on fait la volonté de Dieu. mieritreritra isika hoe manao ny sitrapon'Andriamanitra, Mais parce qu'on n'a pas assez de lumière, satria isika tsy manana fahazavana, tsy ampy ny fahazavana ananantsika, nous risquons d'empêcher justement la construction de l'Église selon le cœur du Seigneur. dia lasa mety hanakana isika ny fananganana ny fiangonana araka ny fonotony. Donc c'est très important pour nous de connaître la vérité. Dia tena zava-dehibe ho antsika ny mahafantatra ny fahamarinana, Parce que lorsque nous connaissons la vérité, satria rehefa mahafantatra ny fahamarinana isika cette vérité nous affranchit, elle nous libère. dia io fahamarinana io no hanafaka atsika. Amen. Amen. Est-ce que nous avons besoin de connaître la vérité? Tena mila mahafantatra ny fahamarinana ve isika? Est-ce que nous voulons connaître la vérité? Te hafantatra ny fahamarinana ve isika? Amen. Amen. La vérité, elle est basée sur la parole de Dieu. Ary ny fahamarinana na ny marina dia mifototra amin'ny Et tenin'Andriamanitra. nous avons besoin du Seigneur Ary mila ny tompo isika pour ouvrir nos yeux mba hanokatra ny masontsika, afin que nous puissions voir et comprendre. mba ahafahantsika mahita sy mahatakatra. Seul Christ peut nous éclairer. Ary Kristy irery ihany no afaka manazava atsika. Et c'est ce que Paul a dit dans Éphésiens chapitre 5. Izay no lazain'i Paoly ao amin'ny Efesianina toko 5. Éphésiens chapitre 5, le verset
13 et 14. Efesiana toko fadimy andiny fahatelo amby folo sy faefatra amby folo. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Fa ny zavatra rehetra raha anariny dia asehony mazava, fa na inona na inona aseho dia mazava. Koa izany no ilazany hoe mifoaza ianao izay matory, ary mitsangana amin'ny maty dia ampazava anao i Kristy. Lorsqu'il n'y a pas la lumière, Rehefa tsy misy ny fahazavana il y a les ténèbres, dia misy aizina il y a zany, l'incompréhension. misy tsy fahatakarana. Mais lorsque la lumière arrive, Fa rehefa tonga ny fahazavana elle expose ce qui n'est pas correct, ce qui n'est pas bon. dia mampiariary ireo izay tsy tsara, Nous voyons notre condition dia mahita ny toetrantsika isika, et nous savons à partir de là comment avancer dia manomboka eo dia fantatsika hoe ahoana ny tokony parce que androsotsika, la lumière nous éclaire. satria ny fahazavana no manazava Nous antsika, savons où est-ce que nous sommes dia fantatsika hoe aiza ny toerana et misy quel antsika, chemin on doit prendre. dia lalana manao ahoana ny tokony ho raisitsika. Donc c'est très important d'avoir la lumière. Dia tena hoe zava-dehibe zany ny manana ny C'est très fahazavana, important que nous ayons un cœur disposé ary tena zava-dehibe hoe manana fovonina pour isika, écouter ce que l'Esprit veut nous dire. hiaino an izay tiany fanahy ho lazaina amintsika. Amen. Amen. Le Seigneur a dit, dans Jean que nous avons lu tout à l'heure, Ny tompo an dia laza tao amin'ny Jaona izay nivakintsika teo an, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. hoe ho fantatrareo ny marina ary marina no hanafaka anareo. C'est-à-dire que nous sommes liés Izany hoe voafatotra isika tant que nous n'avons pas la vérité. raha mbola tsy manana ny fahamarinana. Mais nous sommes liés à quoi? Fa inona moa mamatotra atsika? Est-ce qu'on va encore se mettre à pratiquer la délivrance, la chasse aux démons? Itsika ve an dia mbola hanao an'ny fandrohana devoly an? Non, pas du tout. Tsy hanao an'izay isika. Vous connaîtrez la vérité Ho fantatrareo ny marina et la vérité vous affranchira. ary ny marina no hanafaka anareo tsy ho andevo. Et si le Fils vous affranchit, Ary raha ny zanaka no manafaka, pas une autre personne, hein, tsy ho lafa Jésus. Jesosy. Si le Fils vous affranchit, Raha ny zanaka no manafaka, vous serez réellement libre. dia ho afaka tokoa ianareo. Écoutez bien ce passage. Hein. Eno tsara io andalana io an. Si le Fils vous affranchit, Raha ny zanaka no afaka anareo, vous serez réellement libre. dia ho afaka tokoa ianareo. C'est-à-dire que lorsque Jésus nous libère, Zany hoe rehefa manafaka atsika Jesosy an, il ne nous libère pas en partie, dia tsy hoe manafaka atsika amin'ny ampahany, mais il nous libère complètement. fa tena hoe manafaka atsika tanteraka izy. Amen. Et Amen. nous allons parler justement de cette liberté. Dia hiresaka an'izay fahafahana izay indrindra isika, Cette liberté que le Seigneur nous donne. ilay fahafahana izay nomeny tompo atsika. Lorsqu'il a parlé aux Juifs dans ce passage, Rehefa niresaka tamin'ny jiosy izy an tamin'ity andalana ity an, les Juifs, ils ont répondu. dia namaly ny jiosy Ils ont dit, on est esclaves de personne. hoe zahay an dia tsy mba andevon'olona. Et Jésus leur a fait comprendre que ils étaient esclaves du péché. Dia nampahafantariny Jesosy azy ireo hoe izy ireo an dia andevon'ny ota. Ils avaient la loi. Nanana ny lalàna izy an, La loi leur interdisait de pécher, ny lalàna dia nandrara azy an tsy hanota, mais parce qu'ils étaient esclaves du péché, fa satria izy ireo andevon'ny ota, ils étaient donc contraints de faire la volonté de celui qui les a rendus esclaves. dia izy ireo zany an dia manao ny sitraponiny izay an na nandevo azy. C'est-à-dire, ils étaient obligés de pécher, Izany hoe voatery an nanota izy parce qu'ils ireo, étaient esclaves du péché. satria izy ireo an dia andevon'ny ota. Même si la loi les empêchait de pécher, Na dia ny lalàna azy ary nandraran'izy ireo an tsy hanota, mais ils ne pouvaient pas s'empêcher de pécher. dia tsy afaka izy ireo an ny hoe tsy hanota. La loi ne peut empêcher personne de ne pas pécher. Ary ny lalàna dia tsy afaka manakana an'izaniza hoe tsy hanota,
Plus on te dit de ne pas mentir, Arakaraka ny ilazana aminao hoe tsy mahazo mandainga, plus tu as envie de mentir. dia arakarak'izay dia te handainga ianao. Plus on te dit touche pas à ça, Arakaraka ny ilazana aminao hoe aza mikitika an'ity, plus tu es entraîné de vouloir savoir pourquoi on m'a dit qu'il ne faut pas toucher. dia arakarak'izay dia te hanatony ianao hoe fa maninona ny tenenanao hoe tsy tokony kasihako io. Plus on t'interdit sur une chose, Arakaraka ny andrarana anao amin'ny zavatra plus anankiray, en toi il y a un sentiment de non, je veux savoir pourquoi. dia ao aminao dia misy an'izay te afantatra izay hoe fa maninona. C'est ça la loi. Ary izay ny lalàna. La loi nous amène à pécher. Lalàna no mitondra antsika hanota. La loi nous amène à devenir esclaves du péché. Ary ny lalàna no mitondra antsika ho tonga andevon'ny ota. Mais cette loi, Fa io lalàna io elle a été clouée sur le bois. dia efa no fantsihana teny amin'ny hazo fijaliana. Amen. Amen. Lorsque Jésus a été cloué sur le bois, Rehefa ny fantsihana teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy qu'est-ce qu'il est devenu après? dia tonga inona izy avy eo? Il est mort. Maty izy. Toute personne qui est clouée au bois, Ary ny olona rehetra izay miantona eo amin'ny hazo il meurt. dia maty. Alors si la loi est clouée au bois, Ary raha ohatra zany lalàna ka no fantsihana teo qu'est-ce amin'ny qu'elle est hazo devenue? dia tonga inona izy? Hein? Elle est morte. Maty izy. Jésus est ressuscité des morts. Fa Jesosy nitsangana tamin'ny maty. Mais la loi n'est pas ressuscitée des morts. Fa ny lalàna dia tsy nitsangana tamin'ny maty. Elle est morte. Fa maty Elle izy. n'existe plus. Ary tsy misy tsony izy. Mais nous les chrétiens, Fa isika kristianina nous avons tendance à ressusciter la loi. dia isika indray dia manana an'izay fahazaran'izay hoe manangana amin'ny lalàna amin'ny Alors maty. que la loi, elle est crucifiée. Dia nefa ny lalàna efa voaombo, Elle est morte. efa maty. Vous comprenez cela? Takasareo ve La zany? loi, elle est morte. Lalàna dia efa maty. Est-ce que cela veut dire qu'on va voler, on va tuer, on va faire l'adultère? Dia ny dikan'izany ve zany hoe angalatra isika mono olona isika dia hanao fitsangatsangana? Non, pas du tout. Tsy izay Nous verrons cela tout à l'heure. ho hitantsika izay avy Alors, eo. quand est-ce on va lire un passage qui montre que la loi, justement, elle a été crucifiée. Andao isika maky andalana zay manambara hoe efa Colossiens voaombo ny chapitre lalàna. 2. Colossiens chapitre 2. Kolosianina toko faharoa. Colossiens chapitre 2. On va lire le verset 14. Kolosiana toko faharoa dia ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. On va lire à partir du verset 13. Fakitsika manomboka amin'ny andininy Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Ary ianareo izay efa matin'ny fahadisoana sy ny tsy fiforan'ny nofinareo dia novelominy niaraka tamin'i Kristy rehefa navela ny fahadisoantsika rehetra ary novonoiny ny soratanany didy izay ny ampangatsika dia nesoriny tsy ho eo mihitsy izany ka nomboany tamin'ny hazo fijaliana. Voyez le verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est quoi ces actes dont les ordonnances nous condamnaient? C'est la loi. Eo amin'ny andininy faefatra ambin'ny folo ilay hoe ary novonoiny ny soratanany didy izay ny ampangatsika. Iny zany soratanany didy ny ampangatsika zany dia lalàna. C'est la loi qui nous condamne. Lalàna izay ny ampangatsika. Parce que nous sommes appelés à obéir. Bon, les enfants d'Israël étaient amenés à obéir la loi. Ny zanak'Israël dia natsoina hankatony lalàna. Et parce qu'ils n'obéissaient pas à la loi, dia satria izy ireo dia tsy nankatony la loi lalàna. les condamnait. Dia lalàna ny ampangan'izy ireo na nanamelokana izy Quand ireo. on se met à se soumettre sous la loi, Dia rehefa manomboka mitoetra eo ambany lalàna il faut obéir à cette loi. dia mila manaiky an'izay Mais lalàna personne n'a mankatoa jamais an'izay réussi à lalàna zany. obéir la loi. Fa mbola tsy nisy navita nankatoa ny lalàna. Et si nous n'obéissons pas à la loi, Ary raha ohatra isika tsy mankatoa lalàna, nous disons, si nous nous mettons sous la loi, raha ohatra isika ka mitoetra ao ambany et nous lalàna n'obéissons pas à cette loi à laquelle nous nous sommes soumis, dia isika tsy mankatoa an'izay lalàna ny eketsika cette loi izay va nous condamner. dia io lalàna io nameloka atsika. Par contre, cette loi, Dia nefany io lalàna io toute la loi,
lalàna Elle a rehetra été crucifiée. dia efa voaombo avokoa, Elle n'existe plus. efa tsisy tsony. Donc on ne doit jamais parler de la loi dans la nouvelle alliance. Izany hoe tokony tsy resaka lalàna intsony isika ao amin'ny fanekena vaovao. Parce que Christ nous a affranchis. Satria ny kristiana efa nanafaka Il atsika. nous a libérés. En nous sauvant, il nous a libérés du péché. Tamin'izy namonjy atsika dia nanafaka atsika tamin'ny fahotana Nous ne izy a, sommes plus sous le régime de la loi. ary tsy eo ambany lalàna Nous ne intsony sommes plus isika, des pécheurs. tsy mpanota intsony Nous sommes isika, des enfants de Dieu. fa tonga zanak'Andriamanitra isika. Amen. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Zanak'Andriamanitra Nous isika, ne sommes plus sous la loi. tsy eo ambany lalàna intsony isika. Donc, si Jésus dit, si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre, Raha miteny Jesosy hoe raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ça ianareo veut a. dire il nous a rendus libres par rapport à quoi? Dia inona dikan'izany? Nafahany tamin'inona isika? Il nous a rendus libres par rapport à la loi. Nanafaka atsika tamin'ny lalàna Il izy. nous a rendus libres par rapport au péché. Nanafaka atsika tamin'ny ota Nous izy. ne sommes plus esclaves du péché. Ary isika dia tsy andevy ota Nous sommes intsony, des enfants de Dieu. fa zanak'Andriamanitra isika. Nous sommes libres. Afaka isika. Amen. Amen. Le Seigneur nous a libérés. Ary ny tompo efa nanafaka atsika. C'est-à-dire, on était sous des chaînes. Izany hoe voafatotra isika On était tanatina liés par le zioka. péché. Voafatotry ny ota. Le sang de Jésus nous a lavés. Ny rahan'i Jesosy nanadio atsika. On a été purifiés. No voadio isika. Nous sommes libérés. Nafana isika. Nous sommes plus esclaves du péché. Ary tsy andevy ny ota intsony isika. Nous sommes libérés. Afaka isika. Mais le plus grand problème, Fa ny olana lehibe ce indrindra que j'ai dit dès le départ, dia araka ny lazaiko tany amin'ny c'est que nous voalohany ne a, savons pas profiter de cette liberté que le Seigneur nous a donnée. hoe tsy haintsika manararoatra an'izay fahafahana nomeny tompo atsika izay. Et c'est un problème qui s'est posé depuis toujours. Ary izay olana izay a dia efa teo hatrizay a, On a toujours tendance à vouloir revenir un peu à la loi. dia manana an'izay faniriana firehan'izay foana itsika hiverina any amin'ny lalàna. Cela s'est passé dans l'église de Galate. On va prendre cet exemple. Niseho zany an tany amin'ny fiangonan'ny Galatia a, Et horaisintsika izay ohatra izay. Paul avait appris que les Galates, ils étaient retournés dans la loi. Ary nyresaka Paoly hoe ny Galatiana dia miverina tany amin'ny lalàna. Ils se mettaient à pratiquer la circoncision. Ary lasa nanao ny famorana indray izy ireo a, Et Paul a appris cela. dia fantatry Paoly zany. Quelle a été sa réaction? Reny Paoly zany inona ny fihetsika nataon'ny Galates Paoly? chapitre 3. Galatiana toko fahatelo a, On va lire à partir du premier verset. dia hovakitsika manomboka amin'ny andiny Ô voalohany. Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Ry Galatiana dala, iza no nanimba anareo, kanefa teo imasinareo indrindra nanehoana marimarina an' Jesosy Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Izao ihany no tiako holazainareo amiko, moa ny asan'ny lalàna va no nandraisanareo ny fanahy sa ny fitoriana ny finoana. Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Adala toy izany va ianareo rehefa nanomboka tamin'ny fanahy ianareo dia hantanteraka amin'ny nofo va ankehitriny. C'est quand même assez fort ces paroles de Paul. Hein? Tena mafimafy zany tenin'ny Ô Paoly Galates zany a, insensés, hoe ry Galatiana adala, qui vous a fasciné? iza no nanimba anareo. En d'autres termes, dans d'autres versions, on dit qui vous a ensorcelé. Raha amin'ny
dika teny hafa dia ohatrany hoe iza no namosavy anareo Le fait de pratiquer la loi, izany hoe ny fampiarana ny lalàna il faut être ensorcelé pour revenir à la loi. dia ohatrany hoe nisy namosavy zany ianao raha ohatra ka hiverina Il faut perdre la raison pour revenir à la loi. hoe tsy manana fahatongavan-tsaina dia miverina any amin'ny lalàna. Paul est en train de dire, vous avez reçu le salut par grâce, Paoly dia milaza hoe fanandray famonjena tamin'ny alalan'ny fahasoavany ianareo c'est pas par les œuvres que vous avez été sauvés, tsy tamin'ny asa anareo no navoavonjy mais c'est par la anareo foi. fa tamin'ny Vous finoana n'avez rien fait pour être sauvés. ary tsy nanao nininona anareo mba Nous n'avons rien hovonjena fait pour être sauvés. tsy nanao nininona isika Nous mba avons hovonjena cru. nino Nous isika avons accepté que nous sommes des pécheurs nanaiky isika Nous niaiky nous isika sommes hoe mpanoty repentis. dia mibebaka isika et nous sommes sauvés. dia voavonjy isika. Amen. Amen. Mais les Galates, Fa ny Galatiana en plus d'avoir reçu le Seigneur, arakaraka en plus d'avoir reçu le Seigneur, d'être sauvés par grâce, akoatra ny nandraisan'izy ireo any tompo a tamin'ny alalan'ny fahasoavana ils sont en train de revenir dans la loi. dia miverina tany amin'ny lalàna izy ireo Oui, on est sauvés, mais on doit faire encore telle chose. hoe efa voavonjy zay a fa tokony mbola manao an'ity On doit zavatra faire ceci, manao an'ity on a doit faire cela. manao an'izao a. On continue dans Galates chapitre, dans le livre de Galates, mais au chapitre 5. toizantsika ihany ao amin'ny bokin'ny Galatiana fa toko fadimy a. Voyez un peu cette déclaration, frères et sœurs. hitanareo zany fanambaran'izany raha lasenabavy a. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. ho amin'ny fahafana no nanafahany Kristy antsika. Le Seigneur nous a affranchis pour que nous soyons libres. nafahany tompo isika mba ho tonga antsika ho afaka. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. ho amin'ny fahafana no nanafahany Kristy antsika. Ça mérite un amen, non? Mila amen zany miendrika amen zany. Amen. Amen. Vous n'êtes pas content d'être affranchi? Tsy faly ve nareo hoe efa nafahana? Quelle joie d'être affranchi. Tena hoe fifaliana zany hoe efa nafahana zany a. Il n'y a pas de condamnation. Tsy misy fanamelohana. Amen. Amen. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ho amin'ny fahafana no nanafahany Kristy antsika. La suite. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ka tomoera tsara fa aza mety ho azon'ny zioga fanandevozana intsony. N'acceptez pas que quelqu'un vienne vous donner encore un joug. Ary aza manaiky tsony hoe misy olona ndray tonga dia mametraka zioga eo aminareo. Tu avais un joug. Nanana zioga On ianao t'a a libéré. dia nafana ianao. Tu es libre. Dia afaka ianao. Imagine quelqu'un qui était en prison pendant des années. Eritrereto hoe nisy olona tany am-ponja nandritrany taona Et maro on vient ouvrir les portes de la prison. dia sokafana varavara ny fonja On lui dit, tu sors, tu es libre maintenant. dia tenen'izy hoe mivoa fa afaka ianao. Ah, il va dire, oh merci. Dia ozy izy hoe misaotra. Hein? C'est comme ça comment il va faire? Ohatr'izany ve ny Il va ataony sauter de joie. fa tena isaoty izy amin'ny fifaliana izy ambikina amin'ny fifaliana. Paul dit, attention, Dia ozy Paoly hoe mitandrema n'acceptez pas que quelqu'un hoe aza manaiky hoe vienne misy vous mettre olona un joug sur la tête. hoe isy olona indray ametraka zioga eo aminareo. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Fa aza mety ho azon'ny zioga fanandevozana intsony anareo. C'est très sérieux, hein? Tena matotra izany a. Comment est-ce que quelqu'un peut nous mettre sous un autre joug? Ahoana moa ny ahafahan'ny olona anankiray hoe mametraka antsika anatina zioga hafa indray? On n'est plus des pécheurs, Tsy mpanota intsony on isika, n'est plus esclaves, tsy andevo intsony Du péché? isika, tsy andevo ny ota intsony ni de la loi. na ny lalàna. Mais le plus grand problème,
fa ny tena olana lehibe indrindra c'est que si Paul dit raha ohatra Paul ka de milaza ne hoe pas nous laisser hoe aza mety a mettre de nouveau sous un joug, ho azon'ny zioga c'est fanandevozana parce intsony qu'il y a justement des pratiques dia satria zany a misy fomba qui mettent des jougs sur les frères et sur les sœurs. izay mametraka zioga eo ambony rahalahy sy anabavy C'est comme si le Seigneur nous fait sortir d'une prison, tahaka ny hoe ny tompo a dia namoaka antsika avy ao anaty fonja il nous fait sortir de la prison du péché, de namoaka la antsika servitude du péché. tao anatin'ny fonjan'ny fanandevozan'ny ota On est libre. dia afaka isika Et il y a des frères et sœurs qui ouvrent une autre prison. dia misy rahalahy sy anabavy hafa manokatra varavarana fonja hafa Tu sors d'une prison et ils te font entrer dans une autre prison. mivoaka amina fonja hafa ianao a dia ampidirina any anatina fonja hafa Ça, c'est vrai ce que je suis en train de parler. Hein. ary marina zany zavatra lazaiko zany a Comment cela se passe? ohatry ny ahoana ny fisehoan'izany On va dans Colossiens. On va voir comment ça se passe. ho jerentsika ny fitrangan'izany a ao amin'ny kolosianina Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre kolosianina 2. toko voalohany Oui, chapitre 2. C'est dans Colossiens chapitre 2 que nous avons vu que la loi a été crucifiée, elle est morte. tao amin'ny kolosianina toko faharoa no ahitantsika hoe efa voaombo ny lalàna efa maty izy a Mais donc c'était le verset 14. tany amin'ny andiny faefatra On va ambin'ny folo prendre à zay partir du verset 16. fa ovakitsika manomboka Et amin'ny andiny écoutez bien faina ambin'ny folo ce que Paul est en train de dire. dia ino tsara izay lazain'ny paoly a Que personne, donc, ne vous juge au sujet du manger, ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. andiny faina ambe folo a koa aza vela isy tsara nareo ny amin'ny fihinanana na ny fisotro na ny andro firavoravona na ny voalombolana na ny sabata aloko ny zavatra ho avy ireny fa ny tenany dia any Kristy. Verset 18. Que personne, sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges, ne vous ravisse au gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par des pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. andiny fahavalo ambe folo a ary aza mety ho fitahana tsy ahazonareo ny loka noho ny fanetretena ahitraitra sy ny fivavahana amin'ny anjely ka mitompo amin'ny zavatra efa hitany sady feny fiavonavonana noho ny fisaina nofony ka tsy mihazona ny loha izy no hitombony tena rehetra izay velomina sampiresina tsara amin'ny famavany sy ny ozatra araka ny fampitomboan'Andriamanitra. Verset 20. Si vous êtes morts avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Principes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont pas fondés sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Non, qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. andiny faharoapolo a ary raha niara-maty tamin'ny Kristy anareo ka efa afaka tamin'ny ampidim-pianaran'izao tontolo izao na hoana atao mbola velona amin'izao tontolo izao ihany anareo ka mety ho didiana hoe aza mandray aza manandrana aza manendry levona amin'ny fanaovana ihany izany rehetra izany araka ny didy sy ny fampianaran'olona. Verset 23 pour terminer. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. andiny fahatelo amby roapolo farany a izany rehetra izany dia ankalazaina ho fahendrena amin'ny fivavahana hitraitra sy
fanetretena ary ny fampahoriana ny tena nefa tsy manan-kery akory asakana ny fampanaranana. Qu'est-ce que Paul est en train d'expliquer ici? Inona zavatra zavain'ny Paul eto a? Nous sommes libres, Afaka isika, mais ici, à Colosse, il y avait des gens fa ato an tany amin'ny Kolosiana dia nisy olona qui sont venus imposer d'autres lois. tonga nametraka lalàna hafa. Ah, il ne faut pas manger ceci, Tsy mahazo mihinana il ne an'izao faut pas boire ça, tsy mahazo misotro il ne faut an'izao pas faire ceci, tsy tokony manao il ne faut an'izao pas faire cela, tsy tokony manao an'izao goûte pas ça, touche pas ceci, aza manandrana an'izao aza mikasika il ne faut an'izao pas s'habiller de cette manière, aza miakanjo mitafy il faut s'habiller comme ça. fa tokony ohatran'izao ny fomba fitafy. Finalement, ils n'étaient pas libres. Dia farany a dia tsy afaka izy ireo, tsy malalaka izy ireo. Ces préceptes, Ary ireo didy ireo a, apparemment, ça montre une forme d'humilité. ireo didy ireo a dia ohatrany hoe mampiseho a fanetretena, Il y a une forme de piété. misy endrikendrika toe-panaraka an'Andriamanitra. Mais ce que Paul est en train de nous dire ici, Fa ny tiany Paul lazaina amintsika eto a, c'est que c'est une forme extérieure hoe endrika ivelany zany, qui donne satisfaction à la chair. izay manome a fahafampohan'ny nofo, Mais ça n'a rien de spirituel. fa tsisy ara-panahy mihitsy zany. Quand quelqu'un te dit, non, tu dois t'habiller comme ça, Rehefa misy miteny hoe tokony ohatran'izao ny fiakanjonao a, toi quand tu regardes, ah peut-être c'est vrai. dia ianao rehefa mijery dia hoe mety tena marina zany. Apparemment, ça semble vrai. Ary ohatrany hoe tena marina mihitsy Mais le tu izy. sens pas qu'il y a une loi qu'on est en train de t'imposer. Fa tsy hainao hoe misy lalàna izay apetraka eo aminao. On peut te dire, non, écoute, pourquoi tu mets toujours des chemises manches courtes? Dia mety misy tenanao hoe fa maninona ianao a manao lobaka fohy tanana Non, il foana. faut, oui, pour un pasteur doit mettre une chemise manche longue, une veste et une cravate. Ny pasteur mitandrina tokony manao lobaka lava tanana, manao kravaty a fetenda, Parce que les gens te regardent. satria ny olona mijery anao. Hein? En te voyant avec une chemise manche courte ou avec un pantalon jean, non, tu prouves pas que tu es un pasteur. Dia rehefa manao lobaka fohy tanana ianao, manao jean, dia tsy mampiseho zany hoe pasteur ianao. Et voilà, après, on va donner tous les pantalons jeans à des gens, on va jeter les chemises manches courtes, on va acheter des chemises manches longues. Dia aorianan'izay dia omena olona daholo le pataloha jean, riana daholo le akanjo fohy tanana, dia mividy lobaka lava tanana. Parce que quelqu'un m'a dit que c'est pas digne d'un pasteur de s'habiller de telle manière. Satria nisy olona nilaza tamiko hoe tsy mendrika ho ana pasteur no manao fiakanjo Parce ohatran'izany. qu'un tel m'a dit que le pasteur doit s'habiller comme ça, Satria nisy niteny tamiko hoe ny pasteur dia tokony ohatran'izao ny qu'il fasse fiakanjony a. chaud ou qu'il fasse froid, Na mangatsiaka na je dois mafana toujours être en 3 pièces dia tokony manao 3 pièces foana pour que tout le monde reconnaisse que je suis un pasteur. mba hafantatra ny olona rehetra hoe pasteur a. C'est une loi. Lalàna zany, Je dois être libre. fa tokony ho afaka. Tant que mon habillement Raha n'expose ohatra ny pas mon fiakanjoko corps tsy mampitanjaka au point de provoquer la convoitise, ka tonga hatrany amin'ny Des hoe autres. mamoa fitsiriritana any amin'ny hafa, où est le problème? dia tokony tsy olana zany. Amen. Amen. Nous sommes la lumière du monde. Isika ny fahazavan'izao tontolo izao. En tant qu'enfant de lumière, Ary mazanaka ny mazava antsika, je dois exprimer cette lumière envers les autres. dia tokony maneho an'izay fahazavan'izay amin'ny hafa. Je dois m'habiller décemment Mitafy amin'ny famantinana, pour pas que ma façon de m'habiller ka tsy tonga hatraminy hoe ny fomba fitafiko n'attire pas la convoitise des nôtres. mba tsy hoe ny fomba fitafiko ny tondra fitsiriritana any amin'ny hafa.
Amen. Amen. Paul était clair. Nazava ny zavatra nolazainy Paoly Qu'on n'impose personne hoe aza mametraka azy ioga et qu'on ne amin'izany juge izy personne. ary aza mitsara n'izany izy. Ça ne veut pas dire je peux m'habiller comme je veux. Dia tsy midika nefa zany hoe hiakanjo arak'izay tiako aho zany Mais j'ai besoin de m'examiner. fa mila mandinika ny Ma tenako façon de m'habiller. ny fomba fitafiko a Est-ce que c'est juste aux yeux de Dieu? hoe marina eo anatrehan'Andriamanitra ve Est-ce que je suis en train d'accomplir la justice de Dieu? za ve a manao ny famarinan'Andriamanitra matateraka ny famarinan'Andriamanitra. Amen. Amen. Vous vous rappelez de Moïse? Tadidinareo ve a Mosesy a Lorsque Moïse a vu un buisson qui était en train de brûler, rehefa nahita roy meminy rehatra Mosesy a il s'est approché de ce lieu. dia nanantona n'io toerana io izy Et a pendant qu'il s'approchait, dia mandritra n'izy andeha hanantona teny Dieu lui avait dit d'enlever ses chaussures. dia ozy ny tompo taminy hoe esory ny kapanao. Il a dit enlève tes chaussures parce que l'endroit où tu vas marcher est saint. hoe esory ny kapanao a fa masina io toerana izay andehananao io. Il y a beaucoup d'églises Maro ny fiangonana où pour monter ici à l'estrade, hoe raha hiakatra ety ambony altara il faut enlever les chaussures et les laisser là-bas. dia mila manala kiraro a dia avela ery. On enlève les chaussures là-bas, on vient ici parce que ici c'est saint. dia manala kiraro a dia atao ery a dia satria eto a dia masina. Ça veut dire Dieu est ici, mais Dieu n'est pas là-bas. Hein. Dikan'izany hoe Andriamanitra zany eto a Moi, je crois ary za mino a que Dieu est ici avec moi, hoe Andriamanitra eto miaraka amiko a mais il est là avec vous. dia eoko izy miaraka aminareo. Que je sois ici Na eto ou a que je me sois là-bas, na etsy mipetraka etsy a il sera toujours avec moi. dia miaraka amiko foana izy. Amen. Amen. Ma façon de m'habiller ici, Ary ny fomba fitafiko eto a c'est ma façon dont je vais m'habiller là-bas. dia ohatran'izay ihany koa ny fitafiko a rehefa eny a. Quand je viens prêcher, Rehefa tonga mitory teny a je ne vais pas en quittant ma place tsy hoe rehefa miala eo amin'ny toerako a prendre ma robe pastorale dia atsofoko a le akanjo mapasteur a parce que je vais prêcher. satria andeha hitory teny a. Hein? Comme ceux qui font les séances d'exorcisme, tahaka an'ireo izay hoe ireo manao fandroana Mpiandry. devoly a les piandres, mpiandry a pour aller chasser les démons, alohan'ny andeha androana devoly a il faut d'abord qu'ils mettent leur robe dia mila manao an'ny akanjony aloha izy a et amener robe la a Bible comme ça. dia mitondra an'ilay baiboly a tahaka an'izao. De quoi les démons ont-ils peur? Fa inona moa ny atahorany devoly? Des habits et de la Bible qu'on amène comme ça? Ny akanjo a sy ny baiboly a hoentina tahaka an'izao ve? Non, soyons sérieux. Tsy izay a. Soyons sérieux. Andao isika ho matotra. Nous avons besoin de revêtir Christ. Fa tena hoe mila mitafy an'i Kristy izy. Christ en nous. Kristy ao anatsika. Ce n'est pas l'apparence extérieure, Tsy ny endrika ivelany a, mais Christ en nous. fa Kristy ao anatsika. L'espérance de la gloire. Kristy ao anatsika ny fanantenana ny voninahitra. Amen. Amen. Pourquoi donc? Expliquons les choses parce qu'on a dit que le fait de connaître la vérité va nous affranchir.
araka ny lazaintsika teo hoe arakaraky ny ahafantarantsika marina dia marina anao nafaka antsika. Nous avons besoin de connaître la vérité. Mila mafantatra ny marina isika. Nous avons besoin de connaître le cœur de Dieu Mila mafantatra ny fon'Andriamanitra isika. pour ne pas faire des choses religieusement. Mba tsy hanaovantsika zavatra araka ny fombafomba-pivavahana. Amen. Amen. Lorsque le Seigneur a rencontré la femme samaritaine, Jesosy rehefa nifanena tamin'ilay vehivavy Samaritana, la femme samaritaine a dit, nous, nos ancêtres, ils allaient servir Dieu là-bas sur la montagne. Et toi, qu'est-ce que tu nous dis? ozy izy ilay vehivavy Samaritana hoe ny razanay dia nilaza hoe eny amin'ny tendrombohitra no anompoana ny tompo. On Fa va inona ny lazainao? regarder très rapidement ce passage. Hojerentsika Dans angakaingana kely izay Jean andalan'izay chapitre 4. ao amin'ny Jaona toko faefatra. Oui, le verset, à partir du verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faudra adorer est Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Manomboka Jaona toko faefatra andin'ny faharoapolo, ny razantsika nivavaka teto amin'ity tendrombohitra ity fa ianareo kosa milaza fa any Jerosalema no tokony hivavahana. Hoy Jesosy taminy, raha vehivavy minoa ahy fa avy ny andro ka tsy amin'ity tendrombohitra ity na any Jerosalema azy no hivavahanareo amin'ray. Ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, izay kosa mivavaka amin'izay fantatray, satria avy amin'ny Jiosy ny famonjeny. Donc, ils adoraient ce qu'ils ne connaissaient pas. Nivavaka tamin'izay tsy fantan'izy ireo akory izy ireo. Quand on ne connaît pas la vérité, rehefa tsy mahafantatra ny fahamarinana quand on n'a pas la lumière, rehefa tsy manana ny fahazavana on fait des choses, mais des choses qu'on ne connaît pas. dia manao zavatra isika, zavatra izay tsy fantatsika On ne sait akory. pas pourquoi je fais ceci, pourquoi je ne dois pas faire cela. Dia tsy fantatsika hoe fa maninona ny manao an'izao ary fa maninona ny tsy tokony manao Mais an'izao. Dieu veut que nous sachions ce que nous faisons et pourquoi nous faisons. Fa tian'Andriamanitra fantatsika hoe inona ny ataontsika ary fa maninona isika manao an'izany. Si nous faisons une chose, pourquoi on fait ça? Raha manao zavatra anankiray isika dia fa maninona isika manao Si on ne fait an'izany. pas, pourquoi on ne fait pas Raha ça? ohatra ka tsy manao dia fa maninona tsy C'est pour manao cela que le an'izany. Seigneur nous a donné la parole, la Bible et l'Esprit en nous. Izay nampatonga ny tompo manome antsika ny teniny ny baiboly sy ny fanahy ao anatsika. Pour que nous puissions comprendre son cœur, son plan. Mba ahafahantsika matakatra ny fony sy ny sitrapony Alors, sy ny drafiny. revenons sur Moïse, parce qu'on n'a pas fini pour Moïse. Andao isika hiverina Mosesy satria tsy Donc, mbola vita le si izy. Dieu lui avait demandé d'enlever ses souliers, Raha ohatra ka Andriamanitra nangataka taminy mba hanalany parce kapany qu'il allait dans un endroit saint, satria ho any amin'ny toerana masina izy, c'est que Dieu voulait lui faire comprendre une chose. dia tian'Andriamanitra takatra zavatra anankiray izy. Ses souliers apportaient des saletés, Hoe ny kapany dia nitondra loto de la poussière, vovoka, alors que lui, il allait dans la présence de Dieu. dia nefa izy andeha eo amin'ny Donc, pour aller dans fanatrehan'Andriamanitra. la présence de Dieu, Dia izany hoe raha andeha ho eny amin'ny fanatrehan'Andriamanitra il faut être sanctifié, il faut être purifié. dia mila madio, voadio, Amen. sy voamasina. Alors, Amen. nous voyons un peu cette image dans le Nouveau Testament aussi. Dia hitantsika ihany koa izay sarisary izay ao amin'ny testamenta vaovao. Nous nous rappelons lorsque Jésus a lavé les pieds de Pierre et des disciples. Tadidinareo tamin'ny Jesosy nalasa ny tongotry ny mpianatra sy Petera. Et Pierre ne voulait pas que le Seigneur lui lave les pieds. Dia Petera tsy tiany hoe ny tompo no hanasa ny tongony. Mais Jésus a insisté, il a dit, il faut que je lave tes pieds. Fa Jesosy dia nanamafy hoe mila sasako ny Mais quand le tongotrao. Seigneur a expliqué à Pierre
le pourquoi du lavement des pieds, fa rehefa nazavain'ny tompo a tamin'ny petera hoe fa maninona ny sasana ny tongotra alors Pierre a dit, non, pas les pieds seulement, les mains et tout mon corps. dia ozy izy petera rehefa avy eo tsy ny tongotro ihany zany fa ny tanako ny vatako iray manontolo Et Jésus a dit ceci, dia izao ny lazain'i jesosy non, taminy quelqu'un qui s'est déjà lavé, hoe raha olona anankiray izay efa nidio quelqu'un qui est déjà propre, efa madio a n'a pas besoin encore de laver tout son corps. dia tsy mila manadio ny tenany Mais seulement les manontolosony izy pieds. fa ny tongony On ihany revient toujours sur les pieds. ferina eo amin'ny tongotra foana isika Pourquoi? fa maninona Jésus était en train d'expliquer à Pierre jesosy a dia nanazava tamin'ny que lorsqu'une petera personne reçoit Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel, hoe rehefa misy olona anankiray mandray an' jesosy a ho tompo sy nous famonjy avons fiainany a été lavés de toute souillure. dia efa nosasana ny amin'ny loto Nous rehetra avons isika été purifiés. efa voadio isika Donc nous pouvons aller dans la présence du Seigneur. dia afaka mandeha eo amin'ny fanatrehany Parce que tompo nous isika sommes lavés, nous sommes purifiés, nous sommes sanctifiés. satria isika efa voadio a efa no Nous amasinina sommes des enfants de Dieu. efa Donc zanak'andriamanitra quelqu'un qui est déjà lavé, dia zany hoe raha misy olona anankiray il efa n'a voasasa besoin que de laver les pieds seulement. dia ny tongony ihany sisa no mila Est-ce sasana que cela veut dire que nous allons nous mettre à laver nos pieds? dia ny dikan'izany ve zany hoe andeha indrentsika nasa ny tongotra indray Il n'y a a pas de problème à ça. tsisy olana ny amin'izany a Mais si on le fait de manière religieuse, fa raha ohatra isika ka manao an'izany amin'ny fombafomba ça ne mpivavahana servira à rien. dia tsisy dika Il an'izany faut qu'on comprenne quel est le message qui se trouve dans le lavement des pieds. fa mila mahatakatra isika hoe inona ny hafatra ao anatin'izany hoe mifanasana tongotra Qu'est-ce izany que Jésus voulait dire à Pierre ary inona ny tiany jesosy ny lazaina tamin'ny lorsqu'il a petera dit que quelqu'un qui est déjà lavé, il n'a besoin que de laver seulement les pieds? rehefa nyteny tamin'ny petera izy hoe raha olona anankiray efa voadio a dia ny tongony ihany sisa Il mila voulait lui sasana dire, premièrement, ny tiany tenenina voalohany je dia te lave les pieds, hoe manasa ny tongotra ao quelque a chose qui était réservé aux vils esclaves. zay fomba ny fanasana tongotra dia ny andevo manao an'izany a Donc je te montre que moi, le maître, je m'humilie. dia asehoko anao hoe za le tompo a dia manetry teny Donc le Seigneur était en train de transmettre une leçon d'humilité. zany hoe ny tompo teo a dia name lesona ny amin'ny fanetreteny Nous avons besoin de nous humilier les uns envers les autres. hoe mila mifanetry tena isika Ce n'est pas l'acte de laver les pieds en soi. tsy le hoe le asa hoe manasa tongotra On peut le faire afaka atao zay parce que c'est un signe d'humilité. satria tena hoe fambarana Mais fanetreteny ce n'est pas zany un acte religieux. fa tsy fombafomba Donc mpivavahana premièrement, c'est un signe d'humilité. zany hoe fambarana La fanetreteny deuxième leçon lesona que faharoa Jésus était en train de donner à Pierre, izay nomeny jesosy amin'ny petera c'est que tu es déjà lavé, efa voadio tu es ianao propre, madio tu es ianao sanctifié, no amasinina mais ianao tu continues à marcher. fa mbola mandeha foana ihany nefa Et ianao en marchant, dia rehefa il mandeha y a de la ianao poussière qui s'attache à tes pieds aussi. dia misy vovoka zay makeo amin'ny tongotra Donc tes ihany pieds koa se salissent. dia maloto ny C'est pour tongotra cela qu'il faut laver les pieds. dia zay ny antony hoe mila Ça manasa veut dire tongotra quoi? inona ny Ça veut dikan'izany dire que dans notre marche chrétienne, hoe eo amin'ny lalana il makristianina y a beaucoup atsika de choses qui se passent dans notre vie dia misy zavatra be dia be mitrango eo amin'ny qui fiainatsika provoquent notre colère, zay mety mahatezitra qui atsika provoquent une insatisfaction, zay mitondra qui tsy peut peut-être provoquer la haine. zay mety hiteraka Nous pouvons fankahalana peut-être avoir un peu de jalousie. mety lasa hanana Nous fialonana kely pouvons avoir des isika problèmes les uns avec les autres. mety lasa hanana olana Et c'est là le lavement des isika pieds. ah dia zay le hoe C'est-à-dire nous manasa avons tongotra besoin d'enlever toutes ces souillures. dia ny dikan'izany hoe manala an'izany loto Nous avons rehetra besoin de izany nous isika repentir de tous nos péchés. mila mibebaka ny amin'ny fahotantsika C'est ça rehetra ce que isika signifie le deuxième sens du lavement des pieds. ary izay a ny dikany faharoa le hoe manasa Dans tongotra notre marche chrétienne, eo amin'ny lalantsika il peut se passer beaucoup makristiannatsika de choses. mety zavatra maro hitranga Nous pouvons être offensés. mety ho tafotohana Nous isika pouvons aussi offenser les autres. dia mety atafotohana ny hafa ihany Et koa donc, s'il isika nous arrive d'offenser les autres, ary raha misy fotoana isika de nous matafotohana ny offenser hafa mutuellement,
mety hoe mifana fotoana Nous avons besoin d'aller nous humilier pour demander pardon. dia tena hoe mila manantona isika manetry Nous tena avons dia besoin mangataka de nous famelana pardonner les uns les autres. ary mila mifamela C'est isika ça la signification. ary izay a no dikany Mais ce n'est pas un acte d'enlever les chaussures ou de mettre les chaussures. tsy hoe le izy a tsy le hoe manala kiraro akory a na manao kiraro Nous avons déjà lu tout à l'heure dans l'épître aux Colossiens efa nivakitsika tao amin'ny que ces choses-là, c'est l'ombre des choses à venir. hoe reny zavatra rehetra reny a dia aloko ny zavatra ho avy C'est-à-dire maintenant, le temps où nous vivons maintenant, izany hoe ny fotoana izay iainantsika ankehitriny a on n'a pas besoin de photocopie pendant que nous avons l'original. dia tsy mila hoe tsy mila n'le aloka na le zavatra taloha nefa tsika manana le tena Nous ne izy vivons plus sous l'ombre. ary tsika dia tsy miaina anatin'le aloka Nous intsony vivons dans la réalité. fa miaina ao amin'le tena izy Amen. amen Tout cela, c'est l'ombre. Colossiens chapitre 2, puisqu'on y est déjà. Et le verset 17. Kolosiana toko faharoa andiny fafito ambin'ny folo a. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête. Ah pardon, oui, j'ai repris à partir du verset 16. Oui, d'une fête, d'une nouvelle lune ou de sabbat. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Toko fahaenina ambin'ny folo koa aza vela isy tsara nareo ny amin'ny fihinanana na ny fisotro na ny andro firaviravona na ny voalohambolana na ny sabata aloko ny zavatra ho avy ireny fa ny tenany dia any Kristy. Amen. Amen. Nous sommes libres, mes frères et sœurs. Efa afaka isika ara-lasena bary. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous Manana ny fanan'Andriamanitra pour ao nous anatsika enseigner isika toutes choses. izay mampianatra atsika Nous ny n'avons zavatra plus rehetra. besoin de revenir encore sous la loi. Ary tsy mila ntsony isika miverina any amin'ny lalàna. Saint-Joug. Tena ziogo zany. Lorsque nous sommes nés de nouveau, Rehefa nateraka indray isika nous sommes devenus des enfants de Dieu. dia tonga zanak'Andriamanitra isika Nous sommes affranchis. dia nafana isika. Rappelez-vous le premier verset qu'on a lu. Tadidinareo a le andinin'ny soratra masina Si vakitsika le Fils voalohany vous a affranchit, hoe raha ny zanaka no afaka vous êtes, notez bien ce terme-là, vous êtes réellement libre. dia raiso tsara le tapany farany hoe ho afaka tokoa ianareo. Réellement libre. Ho afaka tokoa. Vous vous rappelez la première fois qu'on a ce terme réellement dans la Bible? Hitanareo hoe tamin'ny fotoana inona no nisy an'izay teny izay a tao anaty baiboly C'était dans le jardin d'Éden. tao amin'ny Saedena. Lorsque le serpent est venu tenter Ève, Rehefa tonga nakafanany Eva le biby lava, il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? hozy izy hoe Andriamanitra ve tena nilaza marina? Pourquoi le serpent a insisté sur réellement? Fa nanina le biby lava nanamafy an'le hoe tena izay marina ve? Il voulait susciter un doute. Satria an te hametraka fisalasalana À izy. partir de ce réellement, Tamin'ny alalan'le teny hoe tena marina ve? Ève a commencé à réfléchir. Non, c'est pas que, mais c'est que... Dia nanomboka nieritreritry Eva hoe tsy izao fa izao fa. Alors ici, Jésus réplique, il répond. Dia Jesosy a dia mamaly a. Et la réponse qu'il donne, Dia le valin'izay omeny a il est en train d'enlever tout doute. dia izy a tena hoe te hanala ny Que fisalasalana si le rehetra Fils vous affranchit, hoe raha ny zanaka no il n'y a naafaka vraiment aucun doute. dia tena tsy misy fisalasalana Si zany le Fils nous affranchit, hoe raha tena ny zanaka no nous naafaka sommes atsika réellement libres. dia tena afaka marina isika. Alors, comment on vient aujourd'hui dire oui, tu es affranchi, mais
il y a les liens de tes ancêtres qui provoquent ceci et cela. Dia efa dans ta maninona vie. ankehitriny misy milaza hoe efa nafana ianao fa mbola misy an'ny fifatorana izay tany amin'ny razambe anao tany ty Alors, fiampiananao. quelqu'un qui est encore lié par les liens ancestraux, Izany hoe olona anankiray izay mbola voafatotra any il amin'ny n'est pas razambeany réellement libre. dia tsy afaka marina zany izy. Hein? Et on raconte, non, il faut chasser les démons parce qu'il y a des démons qui provoquent ceci et cela. Raha ohatra ka misy milaza hoe mila roana ny devoly fa devoly mampatonga an'izao. S'il y a encore des démons, Raha mbola misy devoly zany ça veut dire que la personne n'est pas réellement libre. dia le olona zany mbola tsy afaka marina. Oh, Jésus a dit, Nefa Jesosy milaza si le Fils vous a franchi, hoe raha ny zanaka no naafaka vous êtes réellement libre. dia afaka tokoa ianareo na hoe afaka marina Il ianareo. n'y a même pas une petite chose qui te lie. Ary tsy misy na zavatra kely akory ary mamatotra anao, Ni le péché, na ny fahotana, ni la loi, na ny lalàna, ni les liens ancestraux, na ny fatotra tany amin'ny razambe ni les démons, na devoly ni rien. na inona On na est inona. libre. Afaka isika. Mais beaucoup de chrétiens ne se réjouissent pas de cette liberté. Fa maro ny kristiana tsy miaina an'izay fahafahana Parce izay qu'on leur impose un joug satria asiana zioga eo amin'izy ireo et ils ne vivent pas. dia tsy miaina an'izay izy, Ils ne sont pas libres. tsy afaka izy. Ils sortent d'une prison Miala anatina fonja anankiray et ils izy entrent dans une autre dia prison. mitsofoka anatina fonja anankiray. Avec Jésus, Fa miaraka amin'ny Jesosy il n'y a aucun chrétien en prison. dia tsy misy kristiana ao anatina fonja. On est réellement libre. Fa tena afaka marina isika, afaka tanteraka isika. Je ne peux rien imposer à personne. Ary tsy afaka mametraka lalàna amin'ny iza na iza. Nous sommes libres. Afaka isika. Amen. Amen. Seulement, ma liberté Ny fahafahako irery ihany ne doit pas provoquer, ne doit pas être une cause pour qu'un autre pêche. dia nefa ny fahafahako tsy tokony ho tonga tonga ny hafa anota. La liberté, ce n'est pas une raison pour que je fasse n'importe quoi. Ny fahafahana dia tsy antony afaka manao izay tiako atao. Ce n'est pas parce que je suis libre Tsy hoe afaka que je vais faire des bêtises. dia hanao fahadisoana zany. Galates chapitre 5. Galatiana 5. Les versets 13 et 14. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Galates 5, 13, Galatiana 5:13. Fa efa natsoina ho amin'ny fahafahana ianareo rahalahy, kanefa aoka tsy ho entinareo hanaraka nofy izany fahafahana izany, fa mifanompo amin'ny fitiavana, fa tanteraka amin'ny teny iray ihany ny lalàna rehetra dia izao: tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Je suis libre, Afaka mais ce n'est pas parce que je suis libre fa nefa hoe tsy hoe satria afaka que je vais vivre selon la chair.
dia iaina araka ny nofo azany Parce que je ne suis plus redevable à la chair. satria dia tsy mpitrosa amin'ny nofo intsony Je ne suis plus redevable à la chair. tsy manana trosa amin'ny nofo intsony a C'est ça la crainte de beaucoup de pasteurs. ary zay a ny tahotra ny pasteura maro a Je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit, za kory tsy eto hoe apangana iza na iza mais je pense que ceux qui nous regardent en ligne aussi sont d'accord avec nous. fa mino ihany koa hoe ireo zay manaraka antsika mivantana dia miaraka manaiky Nous sommes aminay là a pour apporter la lumière, hoe eto izahay a hitondra fahazavana pour apporter la vérité. hitondra ny fahamarinana Car la Bible a dit que vous connaîtrez la vérité satria ny baiboly milaza hoe ho fantatrareo ny et la marina vérité nous affranchira. dia ny marina no afaka anareo Ok? Donc, toute la loi, zany hoe ny lalàna rehetra c'est quoi la loi? inona ny lalàna Qu'est-ce qu'on trouve dans la loi? inona ny hita ao anatin'ny lalàna Ne vole pas, ne ment pas, ne fais pas de faux témoignages, ne convoitise pas. aza mangalatra aza manao fijoroana vavolombelona tsy manana aza mitsiriritra Mais toutes ces choses, on le fait envers qui? fa ireo zavatra ireo ataontsika ho an'izy On le zany fait envers son prochain. ataontsika amin'ny namantsika Quand on vole, rehefa mangalatra on isika vole son prochain, dia mangalatra amin'ny namantsika on lui fait du mal. manao ratsy aminy isika Quand on convoite, rehefa mitsiriritra on isika convoite les choses de son prochain, dia mitsiriritra ny zavatry ny on namantsika lui fait du mal. dia manao ratsy azy isika Quand on fait un témoignage, un faux témoignage, rehefa manao fijoroana vavolombelona tsy marina On isika ment. mandainga isika on fait des choses qui ne sont pas bonnes pour son prochain. dia manao zavatra ratsy a ho an'ny hafa C'est ça zany toute la loi, ce sont des choses pareilles. ary ohatran'izay daholo lalàna rehetra Mais Paul nous dit ici fa paoly milaza amintsika que eto a toute la loi hoe ny lalàna rehetra est accomplie dans une seule parole. dia tanteraka amin'ny teny iray Tu aimeras ton prochain comme toi-même. tiava ny namanao tahaka ny tenanao Si j'aime mon prochain, raha ohatra ka tia namako je a ne vais pas lui voler son argent. dia tsy hangalatra ny volany Je ne vais pas lui convoiter ses biens, ni tsy sa femme. tsiriritra ny vadiny a na ny fananany a Je ne vais pas lui mentir. tsy handainga aminy a Je vais lui faire aucun mal. tsy hanao ratsy aminy a Parce que je l'aime comme je m'aime moi-même. satria tiako atahaka ny tenako izy Amen. amen Ça se résume en une seule parole. ary voafehy anatina teny iray zany rehetra zany Tu aimeras ton prochain comme toi-même. tiava ny namanao a tahaka ny tenanao La peur de beaucoup de pasteurs, ny tahotra ny pasteura maro a c'est que si on laisse les chrétiens libres, hoe raha vela ho afaka ny kristianina donc ça veut dire s'il n'y a pas de, si on n'est plus sous la loi, ça veut dire que ils peuvent voler, ils peuvent mentir, ils peuvent convoiter, ils peuvent faire toutes ces choses. hoe raha atao afaka ny kristianina dia lasa afaka mangalatra izy afaka mitsiriritra afaka manao zavatra be dia be a Non, pas du tout. tsy izay Pas du tout. tsy izay Parce que Paul nous dit satria paoly que milaza ça doit pas un amintsika prétexte, ça doit pas être un prétexte pour vivre selon la chair. hoe tsy tokony a ho fahalalantsika zany dia anatsika iaina araka ny nofo Parce que la chair a besoin d'être crucifiée. satria ny nofo a dia mila ombohana Nous ne pouvons pas vivre selon la chair. ary tsy afaka miaina araka ny nofo isika Nous avons besoin de faire mourir les actions de notre chair. fa tena mila mamono isika ny asan'ny nofontsika C'est pas en faisant des délivrances, tsy amin'ny fanaovana fandroana parce que devolo nous efa sommes zany a, réellement libres, satria tsika efa afaka mais marina les mauvaises habitudes que nous avons, fa ny fomba ratsy fanaotsika c'est notre chair. dia nofontsika Et la zany. solution que la Bible nous donne par rapport à notre chair, dia ny vahaolana omeny baiboly atsika c'est de faire mourir la chair. dia ny hoe amono a ny nofontsika Ceux qui sont en Christ Jésus, izay eo amin'i jesosy kristy a ils crucifient leur chair dia manombo ny nofony et ses convoitises. sy ny filany rehetra Amen. amen La Bible nous encourage à faire mourir les actions de notre chair. ary ny baiboly a dia mampirisika atsika amono a ny asan'ny nofo rehetra Mais pas à faire des délivrances. fa tsy hanao a fandroana Parce devolo que quand Christ nous a affranchis, satria rehefa nanafaka atsika nous kristy a sommes devenus
réellement libre. dia afaka marina isika, Complètement libre. afaka tanteraka Nous isika. pouvons avoir de mauvaises habitudes. Mety mbola manatoetra ratsy isika, Nous pouvons amener des choses de notre vie passée. mety mbola nitondra ny zavatra avy any amin'ny fiainantsika taloha Mais isika. c'est là où nous avons besoin de travailler notre salut. Fa eo isika mila miasa ho amin'ny famonjenantsika, D'amener notre chair, notre être sur la croix. dia mitondra ny amintsika eo amin'ny hazo fijaliana. La croix, elle est toujours prête, elle doit être présente toujours présente dans notre vie. Ary ny hazo fijaliana dia tokony eo foana ny fiainantsika isan'andro. Amen. Amen. Soyons joyeux. Ary andao isika Soyons hifaly, contents. andao isika ho Parce que faly, nous avons été libérés. satria efa nafana isika. Débarrassons-nous de tout joug. Ary andao isika hanala ny zioga rehetra, Parce que quand on emporte un joug, satria rehefa mitondra zioga isika ça pèse lourd. dia On ne mavesatra peut pas izany. avancer. Tsy afaka mandroso isika. Et quand on manque de lumière, Dia rehefa tsy ampy ny fahazavatsika, si notre lumière est, comment dire, tamisée, raha ohatra ka ny fahazavatsika mitsilopilopy a, on ne peut pas aller loin. dia tsy afaka andeha lavitra isika. On ne peut pas avancer si nous manquons de lumière. Ary tsy afaka mandroso isika raha tsy ampy fahazavana. Mais si nous avons une lumière suffisante, Fa raha ampy ny fahazavana ananantsika nous pouvons aller loin. dia afaka andeha lavitra Et Dieu isika. veut que nous allions loin. Dia nefa tena tian'Andriamanitra hoe andeha lavitra isika. Amen. Amen. Alléluia. Jésus est le Seigneur. Alléluia. Jesosy ny tompo a. On va louer le Seigneur, Iteran'ny tompo isika, le remercier isaotra azy a, pour ce privilège qu'il nous donne, ny amin'izay tombony izay qui est nomena la antsika izay, liberté. izay hoe fahafahana izay. Nous sommes des hommes et des femmes libres. Lehilahy sy vehivavy afaka isika. Amen. Amen. Complètement libres. Afaka tanteraka. Aucun joug. Tsy misy zioka. L'équipe de louange est là. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Misaotra tompo. Oui, libéré. Oui, je suis libéré. Libéré, oui je suis libéré. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvé. Délivré, oui je suis délivré. De tous mes ennemis, Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation, je suis libéré, racheté en son nom. Il n'y a plus
Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Je suis libéré, racheté en son nom. Je suis libéré, racheté en son nom. Alléluia. Vaovao mahafaly izany ho antsika sy anao. Ary mila miaina itsika, mila miaina zany fahafana zany. Tsy manaiky ho ampisin'olona zoka ao amitsika satria olona afaka. Amen. Andeha tsika hiroso amin'ny latabatra amin'ny Tompo izay fanehoana justement zany fahafana omeny Tompo atsika zany mba olona afaka itsika ho afaka amin'ny zavatra rehetra. Tsy andevona amin'inona na inona, tsy andevona amin'iza na iza, fa afaka libre. Tsy maintsy maty izy. Hitanareo zany lanjany fahafana nomeny atsika zany. Maty izy mba ho afaka itsika. Dia rehefa itsika miverina ao anatin'ny lalàna, ao anatin'ny karazana fombafomba, ao anatin'ny karazana fitsipika samihafa, dia dikan'izany ohatrany hoe manafoana ilay fahafatesan'i Jesosy tao ambony hazo fijaliana. Maty izy, nampijaliana izy, nampahoriana izy, novonona izy, ilay tsy meloka. Mba maninona? Mba afaka sy anao ho afaka. Lafo zany vidiny zany a. Tena lafo zany. Mangidy tamin'ny Tompo zany. Fa izay mangidy amin'ny Tompo dia fifaliana ho atsika satria afaka. Amen. Dia andao tsika amin'ny mpifaliana handray latabatry ny Tompo amin'ny fofeno fifaliana sy fankasitrahana ao anatry ny Tompo fa tena olona afaka itsika. Amen. Nao tsy manisa eloka raha mitanisa ireo tsiniko fa nomena ao ambo toy izany iana oay fa tia loatra fa tia loatra hoe fa maty hoay iana
zao tena fitiavana fatia loatranao fatinao loatrao e fa maty hoay ianao fatinao mihoatrany zao rehetra zao tena fitiavana. Misaotra anao mampahiratra amin'ny masonanay mba hafanay tena atakatra sy atsapa ny lanjany fitiavanao anay, ny mahasarobidy ny famonjena namonjenao anay. Misaotra anao Tompo manokatra ny masopana anay mba hahafahanay atakatra ny tombony izay azonay, akoatra ny fiainana mandrakizay, akoatra ny fandovana ny fanjakanao, fa misy ihany koa ny fahafahana, ary fahafahana tanteraka izay ao anatin'ny famonjena izay natolotra ho anay. Endre zany fitiavanao zany Tompo. Karaha ihinana ny mofo izahay sy sotro ny kapoaka dia mahatsiaro izay vidiny nalohanao zany dia ny ainao, natolotrao ny ainao mba hahafanay azo fahafahana. Sotranao Jesosy fa tena tsara loatra ianao. Sotranao Tompo, dao tsika ihinana mofo. Misaotrany amin'ny raha nalatsakao tao Kalvari, satria raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy fahazoana famelan-keloka. Raha tsy latsaka ny ranao Tompo dia tsy misy izany fahafahana izany, tsy misy izay famonjena izany. Fa ity kapoaka ity Tompo no famantarana fa nalatsakao ny ranao ho fanadiovana ho anay. Voasasa izahay, voadio izahay, voamasina izahay noho ny amin'ny ranao. Misotranao Jesosy, mankasitraka Tompo, fotsika iray sotro ny kapoaka. Misotranao Tompo, misotra Jesosy fa tsara ianao. Alleluia, amen. Ya andetsika hijery le vidéo faharoa, le mission tany Gabon anankiroa, ya vidéo anankiroa dia avy eo hiditra amin'ny filazana.
filazana anankiray mialohan'ny fotoanan'ny filazana ny inscription ho an'ny conférence internationale dia hanomboka le 1er juillet dia zay manana fantanina na manana fanirina andeha hamonjy izay conférence zay dia mila manantona ny rahalahy Tsiory fa izy no miandraikitra ny zavatra rehetra mahakasika ny conférence internationale. Tsotra toko. Voilà, nous sommes de retour du Gabon après un séjour où nous avons vu la main du Seigneur agir. Hein, Gilbert? C'était extraordinaire. Hein? Absolument. Donc, raconte-nous un peu ce qui s'est passé au Gabon, mon frère. Oui. Écoute, le mois dernier, le pasteur Mickey et son épouse Audrey, nous nous sommes rendus à Libreville au Gabon pour une conférence nationale Bâtir qui a été organisée avec des partenaires au Gabon, la FADEA et le CNEPER. La semaine a débuté le 25 mai avec un culte de la Pentecôte de la FADEA. Nous avions nos frères et sœurs qui sont venus de France, qui nous ont rejoints pour nous aider un peu dans toute l'organisation de cette conférence. Ah oui, oui, ils ont fait un joli travail, ils ont été une grande aide. Incroyable. Ça nous a permis de relax. Surtout Gilbert de relax. Mais... Voilà, exactement. Et surtout de nous occuper de nos outfits pendant ce temps-là. Du 26 au 28, il y avait environ 1700 responsables d'église, des anciens, des compagnons d'œuvre, d'Agapé, plus de peut-être 500 pasteurs des assemblées de Dieu avec leurs épouses et quelques centaines d'autres des autres fédérations. Nous avons vu une réponse de la part de ces pasteurs par rapport à l'évangile qu'ils entendaient. L'Église du Gabon, si on peut dire, par les représentants présents, ont accepté que tout ce que le frère Mickey a prêché était vraiment ce que le Gabon avait besoin d'entendre à ce moment précis. Exactement, exactement. Et la responsabilité du mari, c'est un ministère par lui-même. Un ministère. Je suis appelé à garder la paix dans la maison. J'ai connu des moments où, quand ma femme et moi on dormait dos à dos. Dos à dos. Vous connaissez ce que ça veut dire? Un regarde là-bas, l'autre regarde ici. Ouais, il fut un temps que c'était comme ça. Mais quand le message de la croix prend place dans mon cœur et je comprends que je dois mourir à moi-même et que je dois souffrir pour Christ et souffrir même pour elle, il y a d'autres choses qui se sont passées dans ma vie et dans sa vie. On ne dort plus dos à dos. Non, on ne dort pas dos à dos. Et je vais plus loin. Je dis, si dans un conflit, elle ne veut pas mettre les choses en ordre, moi je mettrai les choses en ordre. C'est pourquoi je vois cela comme un ministère important dans ma vie, que je ne peux pas délaisser. Je ne peux pas. Le samedi matin, il y a eu aussi une réunion de sœurs tenue par la sœur Audrey. Il y avait environ 650 à 700 femmes qui ont assisté à cette rencontre et à la fin, plus de 200 sœurs se sont avancées pour la prière. Avant de finir, je voulais, moi, personnellement, et ainsi que notre frère Gilbert, remercier toute l'équipe d'Agapé. Absolument. Qui a été quand même une aide extraordinaire pour l'organisation de cette conférence à Libreville. Aussi, tout le comité qui a travaillé pour l'organisation de cette conférence à Libreville. Ça a été fait d'une manière extraordinaire. Et dernièrement, je félicite notre éminent serviteur, Gilbert, qui a été en avance, préparé, assis dans des réunions pour que cette réunion soit extraordinaire. Merci Gilbert, merci à toute l'équipe, merci au Gabon. Nous vous reverrons sûrement bientôt. À l'année prochaine. C'est le Tout-Puissant,
So here we are in Nairobi, East Africa, and the trip has now come to an end. It's been an adventure in some areas. Peter and Stephen shared on the power of the cross and freedom from the law. We had a wonderful response from the local leaders. They really saw something and were touched by the Lord in a powerful way. This conference has helped me a lot because I'm an Anglican by faith. But I've learned that it is not about your church. It is not about your traditional beliefs that you go to heaven. I've learned that it is only the cross that can carry you to salvation. God is speaking to me about the church of God, about the foundation, and this is the true message we need to hear. So I ask the Lord that He may open my heart, open my eyes, so that I may see this message fully, so that I may become His real son. We need you people to be coming. Keep on coming so that other people also will what? Will know the word of God. Yeah. Thank you very much. Thank you very much. We are very happy. So in Palisa, Uganda, we had just under 500 leaders that came from all around the country. Peter and Stephen shared 4 sessions a day for 3 days. Overall, it's been a wonderful, successful trip. We thank the Lord for the safety in all the travels, and we really look forward to next time. Roti kita itunda mbava kan gen pop na de manta resa tete na ita kuete na we